Tantsaha miisa 5 no ho lasa matianina amin'ny famokarana vary sy katsaka any amin'ny faritra Amoronmania, Automatsiatra ary Iorombe. Toana entin'ny fandaharana asa defy izay eo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjona. $7 no famatsim-bola omen'ny fandaharana asa defy an'ireo vondron'ny tantsaha miisa 13 ireo. Tafiditra indrindra izany ao anatin'ny fanatanterahana ny Velirano Fasivo napetraky ny filohan'ny Repoblika dia ny amin'ny fafitantena ara-tsakafo. Porofo ihany koa amin'ny firoson'ny vondron'ny tantsaha ho matianina ka hiditra amin'ny fandraharahana ara-pamokarana. Arak'izany, velaran-tany 7 hektara no atokana ho ambolena vary ary 2 hektara ho an'ny katsaka. Apetraka ny sahasekoly vary miisa 70 sy sahasekoly katsaka miisa 20. Isy ny fizarana fitaovana anam-pamokarana toy ny zezika, masomboly voafantina ary ihany koa fampitaovana an'ireo tantsaha mba hoentiny mamokatra. Ny lahara-pamehan'ny gouvernemanta moa indrindra Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjona dia ny vary sy ny katsaka no tena isan'ny lahara-pahamehana satria isan'ny foto-tsakafo malagasy. Fa ho an'ny programme asa defy manokana dia mbola misy ny hafa toy ny tongolo, toy ny mangahazo, toy ny kafe, toy ny sy ampiarina eo amin'ny fiompiana, ny ondry, ny osy, ny tantely izay manampy ihany koa amin'ny velirano filoham-pirenena amin'ny fampitantena ara-tsakafo. Izay rehetrarehetra izay zany dia hotohanan'ny programme asa daholo. Mbola isy ny fifanarahana fiara-miasa ohatran'izao amin'ireo roam-piarina hafa rehetra ireo ny fanaovana defy amin'ny vondrona tantsaha. Raha ireto ny soniavina androany ireto dia any amin'ny 700 tapitrisa ariary any ho any mandritra ny campagne agricole ray manontolo. Izany hoe manam-pahatonga ny vokatra araky ny tanjona tratrarina dia izay zany no ezahana andaniana ireo 700 tapitrisa ariary ireo. Ao anatin'io dia misy ny masomboly, misy ny zezika ahafahana manao an'izay teknika araky ny tokony izay dia misy ihany koa ny fitaovana toy ny hoe angadin'omby, ny heritra, ny fihavahana sy ny karazany mba ahafahana tena manatanteraka ilay teknika mpamokarana manara-penitra. Tazana dia rehefa tena mamokatra ireo dia mba aresy lahatra ireo tantsaha namany dia izy ireo ihany no ampianatra ny tantsaha namany indray avy eo satria any any 5,000 any ho any ny tantsaha voakasika izy ity. Hitanareo fa mbola tsy ampy izany raha ny tantsaha rehetra ao amin'ny faritry Fianaratsoa. Dia ireo tantsaha ireo zany ny karazana hoe tantsaha mpapiofana indray avy eo anitatra tsikelikely mba azahoantsika ilay tanjona farany dia fahavitantena ara-tsakafo. Nampiavaka ity tosika ity ny nampandraiketana ny vondron'ny tantsaha rezionaly miisa 10 ka anjaran'izy ireo ny mitantana ny vola, mifidy ihany koa ny tany atao sahasekoly ary mijery ny tantsaha ho atao modely. Izany moa dia ho fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo vondron'ny tantsaha ireo ary ho fanamorana ihany koa ny fampitaovana ny teknika eo amin'ny samy tantsaha ary indrindra mba hampahatra ny tosika rehefa miala ny tetika asa defy ka tsy akindoha intsony ny vondron'ny tantsaha fa ho matianina ary afaka mitodika amin'ny tsena fa tsy ho mpamokatra fotsiny intsony. Izay ilay hoe fandraharahana ara-pamokarana na ny agribusiness izay voizin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjona. Rafitra mandray anjara amin'ny fandrindrana ny fanatanterahana an'ity fiara-miasa ity ny tranoben'ny tantsaha. Amin'ny fandrindrana tranoben'ny tantsaha ny sasekoly zany dia tsara ny mampafantatra antsika fa ny tranoben'ny tantsaha zany dia izy no mandrindra ny fomba fanatanterahana ny fiara-miasa eo amin'ny tranoben'ny tantsaha, eo amin'ny OP rehetra eo anivon'ny tranoben'ny tantsaha. Ka izay sasekoly izay zany dia ny OP no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ny sasekoly io. Ka noho izany dia ny OP io no anisany koa manara-maso indrindraindrindra manatanteraka ny fametrahana ny sasekoly io. Fa ny tranoben'ny tantsaha dia izy no rafitra manara-maso indrindraindrindra ivitoeran-tserasera amin'izay zava-misy amin'io sasekoly izay. Ireo sasekoly ireo dia efa samy manana ny teknisianina ao aminy daholo. Ireo zany no manatanteraka ny fampiofanana ny sasekoly. Raha ny vary eo amin'ny faritany Fianaratsoa zany dia anisan'ny toerana mamokatra tokoa ny faritany Fianaratsoa. Ka raha misy an'io sasekoly io zany
dia atao hoe anisan'ny tombo vokatra fa saingy ny olana mbola misy zany dia mbola maro ireo zay mbola tsy nanao ny ara-teknika ka zay indrindra no antony ametrahana ty sasy foty mba haresy lavitra ny rehetra amin'ny fanatanterahana teknika mpamokarana mba hampitomboana ny vokatra. Lahara-pahamehana voizina ny fampiroboroboana ny lalam-piariana vary ho an'ny faritra Iorombe dia efa miroborobo famokaram-bary any amin'iny faritra iny na dia izany aza mbola maro no ezaka tokony atao. Zava-dehibe ho an'ny vondron'ny tantsaha toerana araka izany ny tohana entin'ny fandaharana asa defi ho azy ireo satria ho fampivoarana ny asa fiariana izay ataony. Azo heverina sahady fa ho tratra ny tanjona amin'ny fiakaran'ny vokabary ho 4.5 taona isan'ny hektara ka ho tratra ny tamby andrasana amin'ireo vondron'ny tantsaha ireo. Raha ao amin'ny faritra Iorombe dia anisany tena hoe mpamokasy vary maro tanimbary fa ny olana zany fanatanterahana indrindrandrindra ny resaka teknika zany tena ilaina bebe kokoa satria zatra n'le entim-paharazana dia zay zany mahatonga anay manao an'iregny sary sekoly maro be mba ahafahanay ampiroborobo ny fambolem-bary. Efa misy zao ny toana teknika dia mieritreritra zay fa sady efa mahita anay am'izao fa mazaka amin'ny 4 tonnes na 6 tonnes par hectare. Dia isaorana regny satria mivina amin'ny filoham-pirenena zany no atrarina dia isaoranay magnome hevitra ny ary magnome toana anay am'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny programme defi. Eo amin'ny lalam-piariana katsaka dia antenaina hiakatra ho 2 tonnes isan'ny hektara izany. Antenaina araka izany fa iova ary hitombo ny vokatra amin'ity fiarah-miasa amin'ny defi ity. Ny vokatra andrasana zany amin'ny fandarabe n'asa defi dia aloha zany ny apoy eo amin'ny resaka teknika fanatsarana ny fahaiza-manao dia ao ihany koa ny eo amin'ny resaka fanatsarana fampitaovana zany mba hanatsarana an'ireo fitaovam-pamokarana dia misy ihany koa ny resaka hoe foto-drafitr'asa hoe magasin de stockage zany apetraka any amin'ny commune zay mpamokatra n'ilay katsaka. Eo zany le resaka famokarana n'ilay masom-boly satria tokony masom-boly voafatona no aparitaka ho volen'ilay mpamboly mpikambana anatin'ny CPM. Dia ao ihany koa ny resaka teknika momba ny hoe fagnarahana n'ilay changement climatique zay fahitantsika fa mianjady amin'izao fotoana izao. Ny CPM Moromania zany zao manao an'ilay fambolena katsaka eo amin'ny 500 serivo ny mpitratroka amin'izany ny mpamboly. Ny zoma 7 aogositra 2024 no vita ny fifanikam-piara-miasa teo amin'ireo vondron'ny tantsaha ireo niaraka tamin'ny tetika asa defi teny amin'ny tranoben'ny tantsaha teny Nanisana. Marina fa isy ny fanaraha-maso isam-bolana atao amin'ny tetika asa defi miaraka amin'ireo teknisianina eny fotony ny amin'ny fanatanterahana ny asa.